Ndremava kosa makasika ny fiara-miasan'ny firenena vahiny sy ny firenena malagasy. Taoriny ny fivorian'ny JSM omaly teny amin'ny Carleton Anosy manana ny ambarany firenena Suisse. Vonina hatrany iara-iasa amin'ny Madagasikara i Suisse araka ny nambarany mahasoventy firenena ity izay miasa simonina eto amintsika. Zava-dehibe na fananjery ny lafiny politika, toe-karena ary sosialy eto Madagasikara ny dinika faharoan'ny groupe international de soutien Madagasikara na ny JSM hoy Andriamatoa Eric Mayoraz mahasovoan'ny Suisse miasa simonina eto amintsika. Iara-iasa hatrany ary hitondra fanohanana Madagasikara i Suisse hoy ity diplomaty ity. Mikasika manokana ny fanohanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina dia nilaza Andriamatoa Eric Mayoraz fa voalohany nandrosa-bola tao anatin'ny PASEM i Suisse tamin'ny taona 2012. Saingy nomariany fa tsy misy hatreto ny fanohanana ara-bola vaovao eto ny Suisse ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. La Suisse, c'est la compagnie de processus électoral depuis le début. Nous avons été un des premiers à contribuer au PASEM en 2012 déjà. Donc on a suivi, on a aussi financé la mission de l'Organisation internationale de la francophonie pendant plus d'une année ici. Maintenant, nous espérons que ce processus va aboutir par les élections communales. Alors nous avons déjà participé. Notre contribution est gérée dans le cadre du PASEM et du PNUD, mais il n'y a pas de nouvelle contribution qui est prévue pour le moment. Hita taratra hoy ny mahasovoan'ny Suisse ny ezaka tanterahan'ny mpitondra malagasy amin'ny fandrafetana amin'ny PND. Manantena ny tena ny fahotanteraka tsakany sy andava ny voalaza ao anatin'izany fandarana izany ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Vonina namafy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny mpandraharaha Suisse hoy Andriamatoa Eric Mayoraz. Efa nandalo ary efa nankatoavin'ny antenimieram-pirenena malagasy ny fifanekena momba ny fampiasam-bola miaraka amin'ny Suisse ary andrasana ny fanasoniavana ny fifanekena miaraka amin'ny filoham-pirenena hoy ity diplomaty ity. Fifanekena izay iverina hoy izy fa hitondra aina vao eo amin'ny fandraharana Suisse eto Madagasikara. Ny fizahantany, ny famokarana simenitra, ny orinasa madinika salatsalany no sehatra hiasan'ny mpandraharaha Suisse eto Madagasikara.